hevitry ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe fiangonam-pifoazana. Inona hoe lohahevitry ny tenin'Andriamanitra androany? Zay ny anarana ny endritsika hoe ndao rangahy atao hoe fiangonam-pifoazana fa tsy tsy antikana hoe église évangélique. Dia raha natao hoe fiangonana ara-pilazantsara efa misy manana fa ndao atao hoe fiangonam-pifoazana ka amiko tsy le anaram-piangonana no tena zava-dehibe fa ny tena manan-danja dia hoe ianao tokony olom-pifoazana, ianao tokony olona mifoa. Amen. Donc amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Efesiana toko 5 dia mba irahantsika mamaky ny 4:20 azavatandritra. Efesiana toko 5 ny 4:20. Sao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy: mifoaza ianao izay matory ary mitsangana maty dia ampazavanao Kristy. Hitanareo fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsika tsirairay avy ny kristianina, tsy ny fiangonana izay mivavaka eto ihany, tsy tsika izay mivory eto amin'ny toerana ity ihany, fa ny fiangonan'Andriamanitra rehetra manerana amin'izao tontolo izao. Dia mazava ho azy fa tsika ao anatin'izany dia takina mba ho tonga fiangonam-pifoazana, izany hoe olona mifo. Hoy Paoly ao ambany fitarian'ny fanahy masina: mifoaza ianao izay matory. Any amin'ny epistily amin'ny Romanina toko 7:20 izy dia mampianatra hoe zao dia efa ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana. Any amin'ny bokiny Isaia indray mitovy ihany le hevitra hoe mitsangana ny hazava, efa tonga ny fahazavanao. Izany hoe ny tena ao am-pon'Andriamanitra, ny tena sitrapon'Andriamanitra, ny akasitrahan'Andriamanitra dia za ianao, tsika tsirairay avy olona mifo, tsy olona matoritory, tsy olona rendremana, fa olona tena mifo tsara mihitsy. Mba tenenina manao ianao mila mifo tsara. Zay manatsofina aoka izy iaino amin'izany tena izany, mila mifo ianao, mila miarana, mila miala amin'izay mety ho torimaso. Androany tiako mba ho jerena vetivety miaraka aminareo, inona moa ny atao hoe olona mifo? Ndraindray koa mantsy anarana fotsiny le izy ndraindray, zay mifo zay, fa inona no atao hoe olona mifo? Dia eo zany ianao vao mahita ianao hoe mifo sa matory. Raha matory ianao dia fotoana tokony hitsangana ny ambony fandrinan'izay zao. Dia vakitsika eo ambanin'ilay tenin'Andriamanitra teo Efesiana toko 5 ihany dia vakitsika manomboka amin'ny 5:10. Dia zao no lazay: koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena taka ny adala fa taka ny endrika. Ka raha raoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Dia toizantsika eo amin'ny Romanina toko 7:20 dia tononoko teo fa vakitsika lavalava. Romanina toko 7:20 dia manomboka eo amin'ny 9:9 no vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ozy izy aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza fa tsy nifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa natanteraka ny lalàna, fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mitsiririnitra zavatr'olona mba mididy hafaretra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavana namanao taka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaika noho ny tamin'ny andro vao niloantsika, efa ho lasa ny alina ka efa mbi akaiky kokoa ny andro. Koa aoka ho arintsika ny asan'ny maizana ka hitafitsika ny fiadin'ny mazava. Aoka sika hitondra-tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny famamona, tsy amin'ny fizangajangana na amin'ny fijenijejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany nofo atanteraka ny filany. Amen. Amen. Ny olona zay matory
dia manao an'ireo zavatra no tanisainy ny tenin'Andriamanitra teo ireo. Raha fehezina dia hoe mbola mitafy ny asany maizina, satria mieritreritra izy hoe mbola alina ny andro, mieritreritra izy hoe mbola ela be vao atoandro ny andro, mbola alina zao, dia mbola mitafy ny asany maizina izy, mbola manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, mbola mandeha amin'izany. Zany ny atao hoe olona matory. Ny fiangonana matory dia fiangonana manao an'izany zavatra zany, fiangonana mbola miaina amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Misy moa tany Saint Paul eo fa tsy verenantsika intsony, fa zay fotsiny raha fehezina hoe fiangonana mbola manao ny fanaon'izao tontolo izao. Miaina amin'ny lainga, miaina amin'ny adalana, miaina amin'ny fitapitaka, miaina amin'ny zavatra be dia be tsy araka an'Andriamanitra, miaina amin'ny tsy fitiavana, tsy miaina amin'ny fitiavana. Zany angeny atao hoe matory, ary zany mihitsy ny teneniny voalohany hoe ny didy rehetra dia voafehy ao anatin'ilay hoe tiavana na manao tahaka ny tenanao. Ny fiangonana hoe misy fakalana, misy fifandirana, misy tsy fakatiavana sy ny sisa rehetrarehetra dia mbola matory. Zao zany, raha mbola ianao zany, le mbola mankahala olona, ohatra hoe mety mbola manaratsy olona, mety miady amin'ny mpino ianao, mety tsy mahay mandefitra ianao, mety misy zavatra be dia be manohatra n'ilay fitiavan'Andriamanitra mety mbola ataonao, dia malahelo amin'ny laza fa mbola matory ianao, mbola matory ianao. Fa ny olona mifo dia tia ny namana izy, ny olona mifo dia miaina amin'ny fitiavana izy tahaka ny Kristy. Tsy anaranao fotsiny zany. Aizanareo reto mivavaka zay ao amin'ilay fiangonam-pifoazana mamorima zazareo, nefa ianao mbola miaky, nefa ianao tsy mamela heloka, nefa ianao tsy miaina amin'ny fitiavana, nefa ianao mbola mialina, nefa ianao mbola mitsiriritra mba mididy hafa rehetra. Zany hoe mbola manohatra n'ilay hoe tiavana na manao tahaka ny tenanao. Mivavaka atao anatin'ny fiangonana fifoazana ianao amin'ny heviny fantatry ny olona, fa mbola matory ianao ary tsy mbola mifo ianao eo anatin'i Jesosy. Tsisy manao amen re zany? Mba manao amen matetika ireny olona. Amen na sa tsy amen? Efa nampianarina tamin'ny lahy hoe mba manao amen. Misy tena mahihatra manao amen. Tena ohatra hoe vidiana lafo mihitsy ny fitenenana n'io amen io. Mila tena mpitoro teny efa 50 taona mitoriana teny angamba vao mahazo amen na tsara aminareo reto. Fa na izany na tsy zany nanao amen ianao na tsy amen na tsy maninona, zay moa ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe mila miaina amin'ny fitiavana. Misy didy be dia be mifehy ao anatin'izay, ary ny tena marina ny ankabeazany dia ao anatin'izay. Raha vao mbola tsy mandeha amin'ny fitiavana namana ianao, ary tsy araka ilay tianao, tsy araka ilay fitiavana metimety aminao, io ake samy manana ny fitiavana daholo ny tsirairay fa araka ilay fitiavan'Andriamanitra. Ozy Jesosy hoe didy vaovao nomeko anareo hifankatiavanareo, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no hifankatiavanareo. Tahaka n'ilay fitiavan'i Jesosy, dia saintsay hoe manahoana ny fitiavan'i Jesosy. Rehefa misy zavatra ataon'ny mpino aminao dia eritrereto foana hoe raha Jesosy no teo amin'ny toerako dia inona no nataon'i Jesosy? Rehefa misy teny mahery ataon'ny mpino aminao, ataon'ny rahalana ny anabata, dia eritrereto hoe raha Jesosy no naheno an'izany zavatra dia inona no nataon'i Jesosy? Satria takinitsika mba hitiny hafa tahaka ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Ampianarin'ny Baibolitsika hanahaka an'Andriamanitra amin'ny fitiavana dia Jesosy jerena. Amen. Fa zany no alalana hoe tena mifo ianao. Ninona ataon'ny olona anankiray na tonga mony sy vorimbavaka foana ary izy, manao fanatitra izy, tapa-kevitra izy hoe za mbola anao ampafony karena, za mbola anao an'izao, anao ampa-dimapolo karena mihitsy anao an'izato anao an'ity tena hita foana izy hitan'ny olona rehetra, hita tena mafana fo, fa tsy tena mbola miaina amin'ny fitiavana dia mbola midaodao be mihitsy izy. Mbola misy ondana anankitelo sy efatra eo amin'ny lohany eo mahatonga azy mahazo aina, tsy mety mihiratra mihitsy ny masony ry havana izay manatriketo, mifova ianao sa matory. Amen. Engane mba hifota olo.
manao maina ny antsika da raha indraindray ohatra hoe tsika mihitsy zany teneniko zany indraindray tsika mihitsy zany tsy le mpino any Vietnam fa tsika mihitsy indraindray olona tena mbola manontolo fa tsy zay ihany fa zay mitondra tena taka ny adala zay ny lazay ny Efesianina teo mitondra tena taka ny adala mitondra tena ohatran'ny olona tsy mieritrery ny adala mantsy a ny adala dia zao tsy haiko nareo raha resy lahatra ny adala zany a tsy mieritreritra n'izay zavatra ataony izy zay ao an-tsainy ao na inona ka tonga ao an-tsainy dia ataony avokoa ny adalany ohatra hoe tonga ao an-tsainy zao hoe andeha hisaoty eo amin'ny tetezana zay ny ao an-tsainy eo dia lasa izy makeny amin'ny tetezana dia misaoty izy tsy manam-potoana eritreretana hoe dia raha maty eto a dia ahoana zany dia ahoana ny vatoko dia ahoana ny zany tsy manam-potoana eritreretana zany fa ny ao an-tsainy dia zay ao fotsiny a zay saim-pantany eo dia zay ny ataon'ny adala tsy mieritreritra fa mampalahelo fa indraindray koa ny kristianina indraindray ohatra ny adala tsy tena mieritreritra hoe mety ve zao ataoko zao sa tsy mety ianao ange tokony olona eritreritra tsara ianao efa manana ny fanahy masina ianao efa olona novonjena Andriamanitra tokony eritreritra ianao mety ve ty ataoko ty sa tsy mety araka an'Andriamanitra ve ty ataoko ty tena fiainana mety ve zao fiteniko zao mety ve ty fihetsiko ty mety ve zavatra iainako zao mitondra tena taka amin'ny olona endry ary zany ny atao hoe olona mifo mitondra tena taka ny endry mieritreritra tsara ny alehany ao amin'ny Salamo fa 5:1 dia misy ten'Andriamanitra ohatran'izao hoe mihevitra ny lalako ka mamerina ny tongotro ho amin'ny teny vavolombelonao mihevitra ny lalako dia mamerina ny tongotro amin'ny teny vavolombelonao endry ny mpanao salamo satria mieritreritra tsara mihitsy izy hoe manahoana ny lalako manahoana ny fiainako dia raha vao misy biriky raha vao manomboka fantany hoe miala dia averiny engana any amin'ny tenin'Andriamanitra averiny engana any amin'ny sitrapon'Andriamanitra mieritreritra izy andro manalina izy zany dia manahoana re ao tsara ve zany fiainako zany araka an'Andriamanitra tsara ve mbola mifo tsara ve azany mbola endy tsara ve azany raha vao misy zavatra tsy mety malaky izy dia manamboatra zany dia atao hoe olona mifo mieritreritra tsara mandeha amin'ny famarinana miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha fehezina dia hoe mitafy an'i Kristy Jesosy mitafy an'i Jesosy Kristy Jesosy ny akanjony ny toetrany Jesosy zay no iainany zay famarinany Jesosy zany no tafiny ary zany ny olona mifo indraindray afangaron'ny olona ny olona mety mafana fo sy ny olona mifo mifamatotra ihany aloha reo satria amin'ny ankapobeny ny mafana fo tokony fo saingy indraindray misy olona mafana fo tsy tapaka mihitsy izy mamonjy sivrim-ba tonga eo izy tsy tary izy tsasakady mbelo izy dia efa tonga eo dia mamonjy vondrom-bavaka mafana fo fa rehefa jerena mbola matory satria mafana fotsiny foana fa le fiainana mbola fiainan'ny olona matory mbola tsy tena mitafy amin'i Jesosy mbola tsy tena miaina araka ny sitraponany fa zay ny alalàna hoe tena mifo ianao tena miaina tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia antson'ny Baiboly hoe olona masina midikan'ilay teny hoe masina dia olona voatokana amin'ny teny frantsay hoe mise à part voatokana ianao voatokana hiala amin'ny fiainana tsy araka an'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana araka an'Andriamanitra tsika dia antsoina hoe fiangonana avy amin'ny teny grika hoe eklesia dikan'izay dia hoe nantsona mba hivoaka ny ivelany nantsontsika mba hivoaka ny ivelany zao tontolo zao zany ny atao hoe fiangonana miala amin'ilay fiainana tsy mety dia makany amin'ny fiainana mety dia miaina amin'izay dia mifoy ianao raha izay no izy fa raha vao mbola tsy zay no izy mbola matory ianao
ary mbola mila olona maitra, mbola mila voazina, mbola mila miarina fa mbola eo am-pandriana. Zay zany a ny zavatra anankiray lehibe voalohany. Ny atao hoe olona matory a dia olona tsy miaina amin'ny fitiavana, ary olona tsy miaina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Mbola tsy tena mitafy eny e, ndraindray mety misy fiainan'Andriamanitra ihany fa mbola tsy tena miaina loatra amin'ilay tena fiainan'i Jesosy. Samihafa ny ry havany. Samihafa ny hoe kristianina miaina amin'ny fiainan'i Jesosy, saingy ny enjera dia mibebaka dia miarina dia toy miaina amin'ilay fiainan'i Jesosy, sy ny hoe kristianina miaina amin'ny atsasaky ny fiainan'i Jesosy fa misy zavatra tena mbola iainana mihitsy mitoy, tsy ary mbola matory zay. Io anetsika manana ny zavatra mety mbola tsy mahatanteraka atsika, fa ny olona mifotsy mijanona ela amin'izany izy. Ny olona mifotsy mijanona ela tsy manam-potoana hijanonana eny izy. Nareo nga efa nahita olona mifo hoe nareo tsirairay avy ireo zao dia hoe mifo zany dia olona dia eo izy maraina paraparivinandro mijoro fotsiny tsy manao ninina. Fa ny olona matory manao an'izany hoe eo mbola manam-potoana ela mihitsy. Fa ny olona mifotsy manam-potoana ela lalaovana ny fahalemena, miala amin'izany malaky izy dia mandroso hatrany araka ny tenin'Andriamanitra hoe tao ve izay androsonareo mifova enao samy matory. Zarantsika ny mamaly an'izay. Mbola hijery tantara anankiray tsika. Samuel faharoa toko faha-raika ambin'ny folo. Inona moa ny atao hoe mifona, inona ny atao hoe matory, eo ilay matory ny vavina. Samuel faharoa toko faha-raika ambin'ny folo. Minao fa tantara mety efa renao izy ity, mety fantapantatrao ihany a ty tantara ity. Ovakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Samuel faharoa toko raika ambin'ny folo ny andininy voalohany dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nierina ny taona kamby amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka Iaty, dia naniraka amin'ny Joaba sy ny mpanompony ary ny Israely rehetra Davida ka nandringana ny taranaka Amona ireo sady nanao fahirana ny raha. Fa Davida kosa nijanona tamin'ny Jerosalema ihany. Ary no ny harivariva dia niala tao am-pandriany Davida ka nitsangatsangana teo an-tapon'ny lapa. Ary raha teo izy dia natazana vehivavy mandro, ary raha vehivavy dia tsara tarehy mate hijery. Ary Davida dia naniraka amin'ny taniny amin'ny raha vehivavy, ary nisy nanao hoe tsy ino va ny Batseba zanaka vavin'ny Eliama sady vadin'ny Urietita. Ary Davida naniraka olona ka napaka azy dia tonga tao aminy izy ka nandriny. Ary raha vehivavy nanamasina ny tenany ho afaka amin'ny alitony dia noditany an-tranony. Ary nanananaka raha vehivavy ka naniraka ilaza tamin'ny Davida hoe manananaka aho. Eto tsika dia mahita ny Davida mpanjaka. Ny fotoana zany tamin'izany fotoana zany a tsy maintsy hoe miady. Andriamanitra ihany koa moa efa namoaka didy hoe ho faizina ny Kananita mpanota rehetra. Dia ny lalana izay nofidian'Andriamanitra dia hoe ho ringanina izy ireo fa tsy ataony ohatran'ny Sodoma sy Gomora, tsy ataony ohatran'ny nandravanan'ny olona tamin'ny safodrano fa ny zanak'Israely no ampiasay na andringana an'ireo. Azagadytsika raha mahita zavatra ohatran'izany ao anatin'ny Baiboly. Andriamanitra tsy miova mihitsy. Tsara Andriamanitra, manafay Andriamanitra ny mpanota dia ohatrany nataony taloha ihany, nataony fa ny fomba nampiasainy fotsiny ny ovaove. Davida tsy maintsy mandeha miady isan-taona hoe misy fotoana fandehanan'ny mpanjaka hiady. Zay ny voasoratra amin'ny andininy voalohany hoe ary rehefa nierina ny taona kamby amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka hiady. Fotoana fandehanana any amin'ny tanim-piadiana le izy. Fotoana fandraisana ny fiadiana dia fiatrehana ny fahavalo ary fibatana ny fandraisena miaraka amin'Andriamanitra le izy. Fa Davida nefa nirahany fotsiny Joaba commandany miaramila, dia nirahany koa ny zanak'Israely ndana daholo miady. Raiso ny fitaovam-piadiana, aoka nareo hitomba-nday
mahereza fa miaraka aminareo Andriamanitra momba antsika ny tompo mandehana ary marina tokoa fa nandringa anareo nandresareo. Fa Davida taizany vity zay dia lasa nakaiza izy, lasa midôdô. Teo ampandrina izy ny alaala sasatra, ny saitsaina, ny zava-misy, azo ny torimaso, rendremana teo, de teo ny olona miady Davida rendremana. De rehefa taiza de mikomandy fotsiny, asio jus kely aloha zalahy, de tonga ray jus, de avy misotro asio mafapany alefa ny divay, de tonga ray zay de natory mandrapariva amin'ny andro, de ohatr'izay foana, ohatr'izay foana, ohatr'izay foana, ary tao anatin'izay torimasony Davida zay rehefa miaraka izy rehefa aveo avy an-trano, de tonga de fakabanany ny tabomasony ny raha nalala ny vokatr'izay. Lavo izy nangalabadol'olona sady lasa mpamon'olona nanomboka teo de tsy nilamina ntsony ny fiainany. Nisy fiatraikany be de be tany amin'ny taranany io zavatra nataony io. Ny zanaky Davida lahy nanolana ny zanany vavy, zany zavatra nisy tao. Ny zanaky Davida anankiray indray nisaika namono azo ho faty, ny anankiray indray nanenjika ny anankiray zay tokony ho lasa patsaka, nikorotana ny fiainany. Après io tantara io misy zavatra lehibe ohatrany natory. Ny olona miady izy mitsotsotra, ny olona matory na rendremana dia zany mihitsy tsy miady. Tsy miady izy, makainy izy, tsy miady. Ny olona any an-tanin'ady, fa ny olona matory tsy miady. Ka ataony olona matory ahoana ny mitazona fiadina? Ataony olona matory ahoana ny andray zavatra sy lefina? Tsy miady izy. Ny olona miady fa izy tsy miady satria izy matory. Riavana zay manatrika eto, ny olona matory dia tsy mivavaka. Mivavaka ane dia tokoa e. Tadidio fa ao amin'ny Efesiana 1:9-10 mampianatra Paoly hoe tafio avokoa ny fedian'Andriamanitra, dia manomina fediana be dia be izy, dia anisan'ny fediana tononina hoe ary mivavah mandrakariva amin'ny fivavahana rehetra. Ny vavaka dia fitaovam-piadiana anankiray. Ny olona mivavaka zany dia miady izy, halleluja. Ny olona mivavaka zany dia sur le terrain izy, fa tsy any am-pandrina. Tsika tsy nantsona hoe any am-pandrina, tsy nantsona koa tsika hoe anao spectateur hijery fotsiny, fa nantsona hiady. Ny olona mivavaka no hoe ny an-taninyady. Raha vao tsy mazoto mivavaka ianao, matory ianao zay. Azonareo ve zany? Raha vao tsy mazoto mivavaka ianao, dia matory ianao zany zay. Manao ohatran'ny Davida ianao, tsisy mampiafa anao sy Davida mihitsy mampiafa, fa mitovy. Makamankaina ianao zay, rendremana. Mety ozy ianao hoe vetivety ane, mety ndray andro eny eny, rehefa manomboka rendremana ianao, ary raha mitoy zay dia hieritra sy esona mafy ianao. Matory tantera. Raha vao tsy mazoto mivavaka ianao dia matory ianao zay. Azonareo le izy, dia ianao nge zany mijery ao anatin'ny herinandro tena mivavaka tsara ara-dalàna ve ianao, tena mitady ny fanatrihan'ny tompo isanandro, fa zay le izy. Misy fotoany Jakoba nandresy ny alina manontolo hoe mitolona tamin'Andriamanitra. Mivavaka n'izy zany sady fitolomana amin'Andriamanitra, fibatana ny fandraisana no fanoherana ny Satana, fifikirana amin'Andriamanitra, mitolona amin'Andriamanitra, azo ny fahasoavana, azo ny fitahina, azo ny fampahelezana. Tsy avelako anao raha tsy tahinao vavaka, fa sady fanoherana ny Satana ihany koa, fanoherana ny devoly ihany koa, hoe toero ny devoly dia andositra anareo. Mivavaka, zay ny fitaovana anankiray andresena ny Satana. Dia ny olona tsy mivavaka dia mbola matory, na farafahatsarany rendremana. Farafahatsarany rendremana. Tanareo le rendremana rehefa lavalava ny toriteny miokoka, efa te hatory. Dia ohatrohatr'izay le izy hoe kely sisa dia hitapika eo. Misy fotoana ny zanako rehefa alohan'ny ampatoriana dia manokanoka, tsy miteritery, varimbarina, mitseritery ny tanany eo dia ela
matory izy dia ohatr'izay mihitsy mipino rehefa tsy mivavaka efa mitsetitsetitra ny tanana izy zay efa manomboka makamaka fafinaretana ohatra ny Davida ratsy ny tanana dia ho azo ny torimasom-panahy. Zay ihany zavatra voalohany. Tsy manam-potoana hitazonana sabatra ny olona matory e. Tsy manam-potoana makina ny sabatra roa lela zay omena Andriamanitra izy. Tsy manam-potoana isaitsainana ny sabatra roa lela zay omena ny Tompo izy, satria izy matory. Ny kristianina tsy mamaky baiboly dia matory. Tia mihaino sabatra roa lela entinao miady. Io sabatra io nampiasain'i Jesosy tamin'izy niatrika ny Satana. Tsy nanana fehadiana hafa Jesosy, fa io tenin'Andriamanitra io nampiasainy. Rehefa ny teniny dia voninakafana azy nanomboka namatika ny hevitry ny soratra masina, dia hoy Jesosy manao hoe voasoratra hoe koa, voasoratra hoe koa, voasoratra hoe koa. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nandao azy ny telefony. Niazona ny sabatra roa lela izy. Amen. Ny baiboly dia mampianatra antsika hoe aoka hiazona ny sabatra roa lela eny an-tanany ny tsirairay avy. Aoka ho tazononao eny an-tananao ny sabatra roa lela. Ny alalanao hoe mifo ianao dia eny an-tananao ny sabatra. Dikan'izany tsy hoe na andro na alina dia alaivo ny baiboly dia vobiny hoety partout ataovy ao ambany ondana. Tsy izany no tiako tenenina, fa ny tiako tenenina androany dia hoe vakio hoany raiso ny tenin'Andriamanitra. Izany ny alalana hoe mifo ianao. Ny kristianina tsy mamaky baiboly dia mbola rendremana farafahatsara. Ka raha miampy an'ilay rendremana ray teo, miaraka amin'izay rendremana anankiray izay, rendremana au carré zany, rendremana matory ny dikan'izany. Matory amin'izay, tsy mivavaka, tsy mamaky baiboly, matory. Ravana zay manatrika eto. Aoka ho azonao antoka tsara mihitsy hoe tena mbola mifoy tsara. Ary ny fahatelo ao anatin'ilay tantara teo, tsy any amin'ny toerana tokony hisy azy mihitsy ny olona matory. Ny toerana misy ny olona matory mantsy miavaka. Miavaka satria rehefa matory tsika amin'ny alina tsisy matory an-dakozia zany. Tsisy hoe azahy eto ambonin'ity evievana sana vility iny atory. Eto ny mety amiko alao tonga dia ato amin'ny toalety ato ny atory e. Alao tonga dia ato amin'ny salle de bain dia ato arangamo matory a. Fa amin'ny ankapobeny raha olona mbola ao tsara. Eny tsy hoe tsy ao tsara ianao rehefa matory amin'ny karona any fa ny olona tena ao tsara aloha amin'ny ankapobeny dia maka toerana mety tsara izy eny ambony fandriana na eny ambony fitoerana efa nomanina manokana ho an'izay misy olona toerana tena spesialina le fatoriny. Izany hoe toerana tsy tokony hisy azy mihitsy rehefa tsy matory izy. Dia ohatra izany mihitsy engeta dia ny toerana tokony hisy azy dia any taminaty miaraka amin'ny maran'olona. Izy anefa any Jerosalema. Izy anefa ao ambony fandriana. Ny kristianina izay any amin'ny toerana tsy tokony hisy azy, toerana izay tsy tian'Andriamanitra hisy azy, nefa any izy dia matory izy. Renao ve zany? Renao ve zany? Rehefa lahatra ny andro, ny toerana tokony hisy anao tsy any am-pandriana, tsy any Jerosalema, tsy ary amin'ny terasy ny fanjakana ary amin'ny lapa, fa any an-trano fivavahana. Dia raha vao hoe miverina izay matetika dia matory ianao. Ny kristianina amin'ny toerana tsy tokony hisy azy ake dia matory. Saintsay ny fiainanao hoe tena ao amin'ilay toerana tian'Andriamanitra hisy anao mihitsy ve? Saintsay no sakaizanao hoe manahoana amin'ny toerana tena araka n'Andriamanitra, tian'Andriamanitra foana ve ny toerana izay misy ahy? Azoko antoka ve hoe miaraka amiko foana ny Tompo amin'ny toerana izay alehako rehetrarehetra? Raha tsy ny vady no miala amin'izay fa farafara izay, fa andriny izay toerana izay, miala malaky. Sa tsy zany? Rehefa misy an'izany
misy olona tsy pino mitarika anao, andaotsika ho ary, andaotsika hijery ambondrona, andaotsika hijery amin'ny balinjaka, andaotsika hijery any wawa, andaotsika de lasy de manaraka fa farafara ny andy mahatonga anao atoro zany toerana tsy tokony isy anao. Amen na ve zany? Raha mba hoe ndaotsika hijery rija, ndaotsika hijery an'lehilahy matoky amilady ariva, zany zao tena mety tsara mihitsy azonao. Zany tsy farafara zany fa beton tsy azo atoro. Amen na ve sa tsy amen te? Jereo tsara ny toerana zay misy anao. Fa raha vao toerana tsy araka an'Andriamanitra, raha vao toerana tsy tokony isy anao, ny ao am-pon'Andriamanitra hoe tsy tokony ho eto ianao ata, tsy tokony ho aty amin'ity toerana ity mihitsy no misy anao. Iaza be fa farafara hitondranao amin'ny toromaso zay zavatra zay. Miala any malaky dia ala viro faran'izay anganina mba hatonga anao tsy atao. Farana koa zao fampahirezana amin'ny tenin'Andriamanitra zao. Ny tena ilaina dia tsika mifono satria zao mantsy ho avy e Jesosy. Jesosy tsy mamoa olona mialohan'ny atongavana. Hitanareo rehefa misy zavatra ohatra hoe ataonao dia miteny amin'ny vadinao ianao na miteny amin'ny zanakao ianao rehefa tsy mahatoky tena hoe ho taitra hoe mba foazo amin'ny lera ohatran'izao, dia tsy hoe efa tonga le lera vao mamoa anao izy fa 2 minitra mialoha izy dia efa manomboka. Fa tonga ny lera foaza manentona revay foaza amin'izay le tsika misy an'izany. Fa Jesosy tsy mamoa olona zany mihitsy. Rehefa tonga izy ka tsy vonony ianao, lasa izy mandeha. Jesosy zany tsy mbola hoe mifoaza madame paster, fa ino ka ataonao ty? Mifoaza. Tsy manao an'izany izy. Tsy mamoa Jesosy fa olona efa taitra, olona tsy matoritsony. Zany vonona hitsena azy eny amin'ny rahona lanitra, ka raha vao matory ianao dia eo ianao. Ozony malagasy hoe hitany havany eo ianao. Ka marina tokoa ny kozatsony ary no hitanao ao fa zay ananao tavela zay raha mahitanao hoe ndry ary anao koa ke tsy laza. Zay raha misy tavela dia nareo mifankahita eo sisy. Za aloha tsy mba eo amin'izany anaitranao zay malaza miaraka amin'ny tompo eny manao an'lanitra. Halleloia. Ko lasa ny zanako lasa daholo. Amen. Miavako akaiky ny raha fozako ny any lasa lasa daholo zay menakamy karaha te hiaraka aminay dia mifoazy. Amen. Hita fa fa ianao koa lasa. Fa mifepetra dia tsotra mifoaza ianao zay matory. Raha misy ary sanatrika efa maty dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mitsangana amin'ny maty dia ampazava Kristy. Mety efa maty tanteraka ny ara-panahy fa mitsangana amin'ny maty amin'ny anaran'i Jesosy dia ataotsika hiambina tsara. Zay dia miambina hoe miaretatory. Amen. Samy mivavaka dia aoka ny rehetra andipika ho tenin'Andriamanitra hoe zay manatsofina enti miaino dia ao izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana miteny taminao tompo androaty. Aoka ianao iaino, aoka hitsakotsako. Azavena hoe ny amboniny vatolampona isy tsilotsilo ray ahotsika. Azavena isy voromanidina angalatra fa tena izy oainga namprimo ao am-ponao dia akapoavy zany teny nomen'ny tompo anao zany ho voninahitry ny anarany. Ndao samy mivavaka itsika. Andriamanitra